Laza ALSYA manoratra mba isolitenareo mavolava avy eny amin'ny lalana. Mety hoe tsy lavorary izy fa ny fiainany no fenony fahaiza-miaina sy fahendrena. Mety ho fitantana ny firindriny filany sy ny fahatsapatena. Tsy manakatolotra izy fa ny fony feno fitiavana tsy misy fitakanana tolony. Mahatsapana mivantana hoe madio tsy misy pentina ny fony, tsy misy lonilony. Mety hoe tsikitay tsy varimasaka fa saigny manana heritsaina afaka hiarina sy mitraka. Manaiky izy hoe tsy lafatra matsapa fa ny fiainany laza miakatra ka mitrogy mitsemboka vao mandrapaka. Milefitra malona anao mamiratra tsy manakambara fa naleona ankina. Manaiky apanetretena hoe tsy takina fa mibaribary toy ny baiakandrona hoe mafiatsa irana. Saigny fiainany zinasiny fiamorana fa manana finiavana norina ho afo mamiratra. Manarina ny tsinety mesaka mamikitra ny toetrany toy ny volamena zay tsapany sy takatry ny sainy fa mboara-pahendrena amboara-pamendreana. Raiso izy toloro tanana, raiso izy ataovy namana, raiso izy omeo fahazavana. Fa novo sy raha ohatra anao ihany izy maheno mijaly maheno marary. Raiso izy toloro tanana, raiso izy ataovy namana, raiso izy omeo fahazavana. Fa ao ny fatorany zay mamatitra azy anaty aizina omeo fanohanana. Mety hoe malemy paika tsy mahery fetsika izy any anatin'ny fiarahamonina. Lavitra asy ny tabataba sy ny korotana fa ny ainy ampanginana niatrika pitony eny andavanandrony. No fenony sarisary amitiavany azy ny tontolony. Nofonofony rano fahaveloma no voarafaka fombiazana ono. Nianatra ny fampizarana teo amorom-patana ny azy nataony teo akandrina mba ho tariketra naizanaiza. Ataony tsapany maro fa izy olona ny be azy nary tsara taiza. Na tsy niaina tao anatin'ny trano mesimesina faboritra mitambatra voarafitra. De nesika izy mandihana ny sakana mainty teo amin'ny fiainana na tsy lasa lavitra. Ikatsaka mafy mba hita fitsarana miady atrehany ka raha tsapana hoe ozina diso kely de asa latsaina fa tolorontanana azy imehezana na esoina fa marary amin'izany fa izy mila tohana. Mety hoe vendrana izy manoloana faripaizanao fa feno fahendrena izy eo anatreny fitetana sy ny fitiavatenanao. Raiso izy toloro tanana, raiso izy ataovy namana, raiso izy omeo fahazavana. Fa novo sy raha ohatra anao ihany izy maheno mijaly maheno marary. Raiso izy toloro tanana, raiso izy ataovy namana, raiso izy omeo fahazavana. Fa ao ny fatorany zay mamatitra azy anaty aizina omeo fanohanana. Mirary fahombiazana ho an'ilay mitoetra eny amin'ny lalana, ho an'ilay voalatsalatsa, ho an'ilay foesoeso, ho an'ilay ty salama vatana hevelony ty salama saina.